Salama daholo e. Androana zany a hitodika amin'ny zany rehetrrehetra tsy hainy zeda na ny tanora malagasy na ny vahoaka malagasy satria namono teny nareo mitolona nanao ny ainareo tsy ho zavatra niatrika vavabasy niatrika fanagadrana niatrika herisetra niatrika lacrymogène niatrika ny masoandro sy ny vovoka rehetrrehetra mba hitolomana. Inona moa ny antotolomanareo de noho le fiainana a Madagasikara am'izao fotoana izao tsisy avanira intsony amin'ny tanora tsisy ny asa ho an'ny rehetrarehetra mahantra de mahantra Madagasikara ka raha ohatra vonona nareo nanao ny tolona iny de maninona moa ny ajanona le tolona am'izao zany lasa ohatran'ny hoe vita le tolona nofa mitodika amin'ny zavatra hafa amin'ny fiainana andavanandro nefa hitanareo tsara ny zava-misy am'izao fotoana izao fa tsisy an'izany fanovana rafitra tsisy zavatra nitakinareo azo zany am'izao fitondran'ny Mikaela zao ka zay le izy aza mandromandry fotsiny zany hoe vita iny voangany any Rajoelina de vita fa tsisy zavatra azonareo teo tsy azonareo ny jiro tsy azonareo ny rano tsy azonareo le fiainana sy fanovana takinareo de maninona moa nareo ny hijanona hitolona ka raha za manokana zany ny amo zany torohevitra ihany nataoko sady fanentanana de tokony tohizana le izy ny mafy be aza vita indrindra fa am'izao fotoana izao tsisy hitifotra tsony ao tsisy anagadra tsony ao satria tady iverina amin'ny fanony teo aloha ny fitondrana am'izao fotoana izao jereo io fisamborana ny izy moa dilanina io irahan'ny karana de isamborony dilanina de jereo ny nomination rehetrrehetra amin'ny fitondrana am'izao fotoana izao io jereo ny inona moa zany ny frantsay no hitondra inona moa zany fifidianana filoha de ny FFKM no anao fitsapakevim-bahoaka ka inona moa zany ny zavatra azo am'izao sa matimaty foana le hoe mpiandry ny président vaovao de milamina satria mpiandry io satria mpivavaka kristianina io de milamina nareo fa tsy tokony ilamina mihitsy satria ho avinareo le izy azo atao nge aloha hoe ajanona am'izao aloha andeha zy andeha fa ny ainareo ny miala ny ho aviny zanakareo no tsisy raha fahintana ny zavatra mandeha am'izao fotoana izao mitondra élément vitsivitsy zany anapopoko ny zava-misy a Madagasikara am'izao fotoana izao asa atomboka amin'inona le izy atomboka amin'ny karana angamba zany aloha voalohany ny karana zany de fahitanareo zany fa ny karana tsy voakitikitika mihitsy am'izao nefa zareo no tena manao zavatra io ka raha voakitindra raha ny karana vo misy misamy teny ara de ireny ny ataony fa aleo olona hafa ny asaiko manazava le resaka karana ty jereo nge fa tsy voakitika mihitsy ary mbola hitikitriako ary reo nefa anisany mitazona fantrana eto reto le karana reto nisy orinaza frantsay ohatrany hoe Henri Fresque anisany fa reto le karana raha mijery gazety fort benao de mahita hoe misy malagasy parmi les 100 hommes les plus riches du monde mba mitady zany nao iza malagasy ao anatin'ny zato manan-karena indrindra eto ambonin'ny tany zany anarana karana ny kamarony ary misy karana ampitombona roa na ampitombona telo amin'ny budget de l'État ny areny de ho gaga ve tsika raha mitenyreo hoe voavidinay daholo na ny fanjakanareo aza na fitsaranareo polisinareo sy ninonareo ary zany foana ny tradition an'ireo na izy any amin'ny côté mpanongana na izy any amin'ny côté mpanohana ary vo mipetraka le olona tohanany nanongana de milahatra izy manatitra carton manatitra malety manatitra mba tsy ho kitikitiana ary reo tsisy mahasamy kitikitika an'ireo ka raha tena anova mila jerena daholo jereo ko tsika fony mihitsy zay resaka ravato manga tsika fony atraizany tena hoe raha misy faratry ny zavatra alao hipotra fa tsika fony ko
satria na régime farak'izay mafy be indrindra teto Madagasikara aza tsy mahasamy kitikitika andreo karahanareo rangaha fa reo anisan'ny racine du mal mialatsiny amin'ny teny anjany eto amin'ity Madagasikara ty ary fantatra aza fa somary mivaky roa reo nisy tena niaro mafy farak'izay zokiny an'le régime teo aloha ary misy anankiray zay anisan'ny matanja be indrindra nanohana an'le mouvement ary manohana arabola sy rehetrarehetra an'le fitondrana vaovao ka raha mbola mpitondra mitoetra tahaka ny sary bakoly baikona vola sy ny zavatra rehetra zany anisan'ny fahalovana mila vany zany anisan'ny fahalovana mila atrehany rovina tsika vao tonga am'izany stady zany azo atao mba jereo daholo fa reo misy an'izany hoe 4 milliards netra tokony le aloha 500 millions no aroany a de omeny 200 millions le mpanao an'le fanamboaramboarana an'le etra ary betsaka am'ireo no manao volamena betsaka am'ireo no manao drogue betsaka am'ireo no manao zavatra fa tsy azo kitikitihana ary zay le mahatonga atsika amin'ny teny raha tena nova atsika zany zavatra resahako rehetrarehetra zany a mila jerena akaiky hiditra amin'ny resaka fitsabahan'ny frantsay anatin'le tantara ny olana fitsabahan'ny frantsay amin'le tantara dia zao frantsay nametraka ny any Rajoelina ka raha alain'ny frantsay any Rajoelina hoentiny aminazy any dia izy zany organise une élection dia inona moa zany ny zavatra tavandraitsika inona zavatra azotsika gasy raisy amin'izany zavatra zany tena raha mienonareo ny zavatra teneniny izy moa Macron dia tena maronitra tanteraka raha satso hoe tena tanao zao tena hoe raha zany takaikin'le ry dia totondry satria tena fanososiana fanambaniana tsisy mahafirenenantsika ataon'ny olona tsisy fotony tsika noho n'inona noho ny mpitondra manao négociation miaraka amin'ny la France noho ny mpitondra tsy mijery afa-tsy ny tombotsoany ka zay zavatra zay nefa nitakina tamin'ny andro Rajoelina teo hoe arongana dolidolidolo dia tokony arongana koa raha ohatra ireo le mpitondra vaovao reo tsy manaraka ny zavatra tadiavina amin'zareo omeko proof nareo misy mpanao gazety frantsay nilaza fa ireo zalahy kapisaty reo dia nifanaraka tamin'ny frantsay afahany miakatra amin'ny toerana eo jereo nge. Et au matin du dimanche 12 octobre, je suis en mesure de vous révéler que c'est Nicolas Sarkozy en personne, le même Nicolas Sarkozy qui doit aller dans quelques heures en prison, qui a décroché son téléphone pour appeler Emmanuel Macron et le convaincre de sortir Rajoel de Madagascar. Et ça marche très vite. Tout se met en branle. L'opération Sauver le soldat Rajoel est mise sur pied. Y participe la chef de cabinet de Rajoel, la franco-malagace Lova Rinel, ancienne candidate macroniste en Seine-Saint-Denis. Le conseiller Afrique de Macron, Jérémy Robert, a lui la lourde tâche de convaincre les militaires révoltés du Cap-Sat de laisser partir Ange Rajoel, qui est toujours président de Madagascar. Lors d'un coup de fil avec le colonel Rangea Nirin, Jérémy Robert promet en échange de la fuite de Rajoel un soutien politique et financier de la France aux militaires qui s'apprêtent à prendre le pouvoir. Sébastien Lecornu, Premier ministre sarkozyste d'Emmanuel Macron, supervise l'envoi en catastrophe d'un avion militaire depuis la Réunion vers Madagascar. L'opération, normalement, elle doit rester secrète. Mais malgré l'accord des militaires du Cap-Sat pour laisser filer Rajoel, la méfiance est de mise. Selon mes informations, à bord de l'avion Casa français décollant de la Réunion, monte une dizaine de soldats du 2e RPIMA. Le RPIMA, c'est le régiment des parachutistes d'infanterie de marine, qui ont reçu l'ordre d'ouvrir le feu si jamais un contingent hors de contrôle de l'armée ou de la police malagasse cherchait à retenir Rajoel. Oui, oui, vous avez bien entendu. L'armée française était prête à tirer sur des soldats malagasy en territoire malagasse dans une opération illégale destinée à soustraire un despote sanguinaire à la justice de son pays. Iny de mitohy logika be maro de maro zavatra teneniny satria jereo Macron tao Maurice ndresaka ny Madagascar. Inona moa raha resahany Macron any Madagascar any Maurice satria fantatry Macron fa raha andeha Madagascar izy anao ny zavatra ataony io de tsy ho faly amin'izany ny gasy
da aleo any izy miteny an'lizy hoe zay mikarakara ina moa zany fifidianana Madagasikara zay manao zao. Nous avons enfin évoqué la situation régionale et confirmé nos convergences, notamment sur Madagascar, pays ami engagé dans une transformation profonde. Nous avons pris acte de la volonté des nouvelles autorités de répondre aux aspirations de la jeunesse qui s'est exprimée avec force et dignité et que nous devons accompagner, ainsi que les volontés exprimées par les nouvelles autorités de fixer un horizon temporel limité à la transition, permettant d'aller vers l'organisation d'élections dans un délai raisonnable. La France accompagnera cette transition avec une attitude d'ouverture, le soutien aux priorités des Malgaches, en particulier s'agissant du développement économique, de la jeunesse, de l'énergie, de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. De mitohy mazava tsara mihitsy fa mifanaraka tamin'ny frantsay ihany fitondrana amin'izao fotoana izao a de ny frantsay am'izay nikarakara an'io ka inona moa zany le zavatra mitakataky itsika iany rajoelna frantsay de nefa ametraka frantsay koa nefa avy eo de mbola zanatany foana ve tsika efa efatra amby enimpolo taona zanatany frantsay zao mbola andevy frantsay tena kitsakitsanjy tsy niasany aleo mijery ny inona moa zany ny Macron tonga ao Maurice de mba jereo ngeny commentaire mauricianiny fa tena tsisy mila Macron taimbava be eo fa matoa ny fitondrana ny Maurice mandray any Macron de resaka business io échange économique fa ny Madagascar de tena kitsantsy tsy sy niasiny sy ninina mihitsy de akoatra ny inona moa zany ny frantsay izay karakaran'io de ny FFKM ahoana moa lazanareo mpiandry mpitondra hoe mpiandry kristianina nefa izy tsy manaraka lalàna manososa lalam-panorenana zany ve le hoe mpitondra mpivavaka tadiavinareo mpivavaka mitondra de hoe tena mandeha amin'ny fahamarinana enjehana ny gadrana le atsy olona firy no gadrana io ka tsy ampiseho amitsika fotsiny hoe manao izy o manadio izy nefany ny lalam-panorenana tsy tsaitsaina amin'ny resaka laïcité ny mamiaramila azy ino za antenisme miaraka amin'ny beboly ny favoritisme hoe manina ny FFKM no amenay tantana ny ino zany ny raharam-pirenena de tena tsy anatin'ny falaran-dalàna zany ary tsy fanajana ny vahoaka malagasy koa tsy kristianina daholo ny vahoaka malagasy ka maninona no terena fotsiny sasany tsy maintsy anaiky an'io nefany matoa apetraky ny eran'izao tontolo zao ny malaika ny firenena anankiray de lana n'izay favoritisme zay hoe misy ino moa zany fivavahana omena toerana kokoa ary ny mpivavaka tsy tokony hitsabaka amin'ny raha-pirenena mihitsy naiza ran'izao tontolo zao raha tsy hoe firenena intégriste de avy eo mandeha ny nomination misy ny olona efa voaeloko any amin'ny rehetrarehetra zany nitsoka sasany afanigada sasany nitsoka any andafy sasany de miverimberina daholo de mena poste daholo zay le pratique le nidivatsika zay le pratique nefa de miverina izy eo omeko ohatra fotsiny nareo nomination n'olona anankiray fotsiny andraso moa izy moa izy teo nomination ny dafy amin'ny gendarme i généraly Zipa Jean Hubert généraly Zipa Jean Hubert généraly efa retraite ohatran'ny izy moa général Boma de manina moa izy nomena ny dafy ny gendarme zao fotoana zao ngady tsisy tanora ngady tsisy inao zany tanora mbola madio mbola compétence etreta fa manina ny nomena anazy toeran'io satria akama io nefa fantatrareo izy io généraly Zipa Jean Hubert io inona moa tao amin'ny dafa gendarmerie io fa nareo angambany any amin'ny toerana misy anazy zany sud-est any de mahita ahoana ny train de vie an'izany général Zipa Jean Hubert zany na tsy tena raha hoe nanodina izy na tsy nanodina fa tsy reo ny train de vie miaraka amin'ny fiara dernier cri manana vilary manana vilatsy vila feno zany fiainany vadiny zany etretinareo aiza zany fiainany zany vadiny général Zipa eo satria tao amin'ny dafy tao amin'ny gendarmerie tao izy de aveo nomena DG ny APMF ao Antananarivo de
comme par hasard toa misy sambo de rendrika ho azy de mandoa vola ny assurance de aizana le an'le vola de rehefa nataony enquête de isa moa Camille tovondrazana i Camille tovondrazana zay dafy tao amin'io APMF io no nigadra fa le retsy nigadra satria misy tany mahafaty tany Tuléar namidiny le tany de nomena ny fitsarana tany de milamina izy ka ny olona any misy any mahafatana zany affaire zany fa tsy zany hoe amora ninina eto fa efa lefa naloto tao zany io zany de io no averindry Mikaela am'izao fotoan'izao amin'ny toerana madafy anazy tsisy tanora tsisy ninina satria kama niaraka ina moa zany voaroroy tam'le fanonganam-panjakana tamin'ny 2021 izy iny de io ndray ny averina de zay le favoritisme zay le misy le tsy maty manota koa zay le akamakama foana be de be ny ka fantatrareo fa ka anankiray fotsiny raisiko ka fitorana ohatry zany ve zany no tadiavitsika ahitana ina moa zany démocratie sy ahitana fahamarinana amty Madagasikara ty tsy possible zany fa de anjaranareo fa raha torohevitra ny tsisy zavatra azo tamin'ny fitakinana amin'ny nateniny iny tsisy zavatra azo am'izao ary vo maika pire satria tsy ny ina moa zany tsy ny frantsay tsony tsabatsabaka fa frantsay mihitsy mitantana ny fifidianana ny frantsay mihitsy mitantana ohatrany zazakely le gasy zazakely ny gasy zany hoe tsy mamianatra eran'izao tontolo zao ve zany hoe firenena maleo tena de firenena avy any ivelany no hitantana ny fifidianana Madagasikara de aloha ikarakarain'io de izay koa zany ikarakara ny jirony zareo karakara rehetrarehetra de mitrana hoe ikarakara i frantsay am'zany rehetra zany sa hoe ny entreprise frantsay daholo ny anao ny infrastructure Madagasikara zany hoe tsisy appel d'offre tsisy ouverture internationale atsony zany fa ny entreprise frantsay daholo ny favoriser ny volam-panjakana rehetrarehetra ka nareo ve dijanona am'izao efa vita ny tena mafy de any Rajoelina teo satria any Rajoelina ny maramila sy ny gendarme ny any Rajoelina ny fitsarana Rajoelina daholo rehetrarehetra zay mihetsika de migadra zay mihetsika de migadra zay mihetsika de migadra zay mihetsika de voatifitra midy an-dalambe de reny nanaovan'ny préfet ny Tanarivo anazy efa vita reny de hijanona am'izao ve nefa zaratra angatala raha tsy azo eritrereto tsara le GNZ aveniran'ny lisany io eritrereto tsara le vahoaka malagasy fa aveniranareo firenareo de anaiky foana ve zanatany mandrakizay de ahantra mandrakizay tsisy olona mendrika ny ahantra mandrakizay zany fa mila fietsehana le izy sura daholo